ia ny hira anaratsika zao dia hirany Njakatiana ny lohateniny izao reno izy tonalité D majeur D E F dièse G A B C dièse D. Ok, dia ny accord voaloha D majeur. Ok, tsy nampozinao ny androa. Ok, eo tsika zao D majeur D A D F dièse. Ok, 1 2 dia rehefa eo nao A miaraka amina basina D ty. Ok, A C dièse E atao amin'ny tanana droite ny basse mijanona D ihany. Ok, A miaraka amina basina D dia mesure anankiroa koa tsy 1 2 1 2 dia rehefa eo B mineur 7. Ok, B A sy B na tonga dia A fotsiny A D F dièse. Ok, ty A ty mahatonga anazy mineur 7. Ok, ny androany 1 2. Ok, dia rehefa tapitra le B mineur 7 iny dia lasa A miaraka amina basina B. Ok, A miaraka amina basina B. Tsy nampozinao ny androa. Ok, afaka asina ny fliriny. Ok, C dièse sieu averina. Dia rehefa eo rehefa tapitra zay makany amin'ny E mineur 7. E G B D dia ty D ty mahatonga anazy mineur 7. Gaga kely angamba. Eo amin'le angamba B bémol F B bémol D. Ok, dia 1 2 dia rehefa eo lasa A majeur indray. Ok, A C dièse E. Dia faranana tanana gauche tanana droite azafady maka atao amin'ny G majeur. Ok, tendreny indroa G majeur G B D fa miaraka amina basina A. Ok, gaga kely angamby anao. Dia rehefa ok zay G miaraka amina basina A. Dia miverina indray le D majeur iny hoe misy famatorana A miaraka amina basina D. Dia eto tsy makany amin'ny B mineur 7 fa F dièse mineur 7. Hoe misy famatorana ihany. Dia jereo tsara ty B atao amin'ny basse ty avadiko maka atao amin'ny F dièse dia lasa F dièse mineur 7 le izy. Ok, F dièse mineur 7 dia misy mélodie kely eto. Ok, iny A sy D. Ok, zay mahatonga anazy D miaraka amina basina F dièse no soratako amin'le tondrom-peo. Dia rehefa eo maka atao amin'ny A C dièse. Ok, zany. Ok, dia rehefa eo tapitra zay hoe misy famatorana ihany. Ok, dia G majeur zao izao milaza. Ok, G G B D milaza minao A majeur. Efa hitantsika ty. Dia eto indray misy accord vaovao B bémol diminué 7. Ok, B bémol na A dièse moa ny soratan'le programme fa B bémol izy ty. B bémol G B bémol dia D bémol na C dièse dia E. Ok, ohatran'izao zao ny B bémol diminué. Ok, B bémol majeur dia rehefa eo alatsaka 1 2 demi-ton ny troisième note. Dia rehefa eo ny cinquième degré koa alatsaka demi-ton dia lasa diminué. Dia rehefa eo le septième note ny B bémol alatsaka demi-ton anankiroa. Ato zao ny septième note ny B bémol. Dia rehefa eo alatsaka demi-ton roa 1 2 dia lasa G. Ok, zay tendreny indroa. Zao izao milaza minao. Dia eo. Ok, dia makany amin'ny prix refrain. Dia eto ny accord voaloha B mineur
Zao reno izy fa fitendrena azy ataony arpeggio. Okay. B reveo D de F dièse. Okay. De fitendrena azy. Okay, zany B F dièse de D de miverina B de F dièse. Okay. Zao reno izy. Okay. De reveo makany amin'ny F dièse miaraka amina basina B bémol na A dièse. Tiako ianao. Okay. A B bémol na A dièse na B bémol de reveo C dièse de F dièse. De igny koa atao ohatran'izay koa. Okay. Mitovy ihany le fitendrena. De reveo atao D miaraka amina basina A. Okay. A D F dièse. Okay. D miaraka amina basina A. De ny accord manaraka E miaraka amina basina G dièse. G dièse B E. Okay. E miaraka amina basina G dièse. De igny koa afaka atao an'izay ka. Fa tsy voatery am'le version ianarantsika tsy ataony an'izay le so tonga de eto fotsiny. De reveo makany amin'ny E majeur izy. Okay. Misy basse raha mihaino an'le hira ianao misy an'izay basse zay mihitsy. G dièse de makata tonga de angina be. F dièse de reveo E. Okay. Zay. Tapitra zay makany amin'ny G majeur AD9 fara ianao. Okay. Atomboka G aloha le izy. G B D de reveo. Okay. G de reveo ASB atao ohatran'ny. Okay. Atao angina be de miverina G. Okay. Fara ianao. Okay. De reveo D majeur ianao mihitsy ianao. Evidatsika ty. De reveo E mineur 7 mitsiriritra. Okay. Ato mitsiriritra E mineur 7 somary miova kely en version E B D G. Okay. Taloha zao tsika teto zao tsika fa ty G ty ampiakarina. Mitsiriritra hatramizay. De hatramizao de rehefa eo amin'le hatramizao G miaraka amina basina A. Ty zao le G ty atao miaraka amina basina A fa ampiakarina ndray ty B ty de lasa ty. Okay. Zany avery kely. Mitsiriritra hatramizao. Okay. Zay. De eto misy mélodie kely rehefa tapitra ny andininy voalohany. Okay. Rehefa tapitra zany ty de miakatra ty ambony aty ianao. Okay. G A B de eto misy mélodie somary lavalava zay ohatran'izao mifanena. Okay. De makany amin'ny tony faharoa na ny andiny faharoa izy. Lasa ampianariko anao iny. D C dièse B C dièse de A B G A. Okay. Zay ny partie voalohany. Okay. Zay ny partie voalohany. De reveo ny partie faharoa makato amin'ny F dièse. Raha jerenao tsara le note rehetrarehetra reo ao anatin'ny gamme majeure ny D daholo reo. Okay. Okay. Ao anatin'ny gamme majeure ny D daholo. Okay. De reveo partie faharoa manomboka F dièse. De reveo E de D de C dièse de B A G de tonga de mandingana E. Okay. Tsy makato amin'ny F dièse fa tonga de makato amin'ny E zany. Okay. Zay. Dia ampiarahana ataoko moramora. De mandeha.
dia rehefa tapitra moa zay dia makany amin'ny tony faharoa ny andininy faharoa izy. Dia ny fiverenana manomboka amin'ny D majeur. Okay? Efa elany na afaka ataonao ato zay tianao raha ohatra ka tianao ambonimbony kokoa le feon'le piano. Okay? Efa elany. Okay. Raha tianao sina basse mazevatra dia ataovy ato. Okay? No efa naniriko anao. E mineur 7. Okay? Efa hitantsika koa ty. E A D G A B. Okay? Ty D ty mahatonga anazy mineur 7. Dia rehefa eo A majeur. A majeur va somary renversé les ato. A C dièse E A. Ok. Tsy te amitakana, tsy te amitakanao. Tia D sus ato. Ça va D sus 4. D A G A. Ok. Ty G ty mahatonga anazy sus 4. Tsy te amitakanao. Ok. Zany hoe sus 4 dia rehefa hoe sorina le G dia makato amin'ny F dièse dia lasa D majeur. Dia rehefa eo misy ohatran'ny accord transition kely. Ok, iny a G miaraka amina basse na D. Ok, ty zao G B D G. Ok, G miaraka amina basse na D. Ok. Dia rehefa eo makato amin'ny A miaraka amina basse na D. Ok, A miaraka amina basse na D. Zay. Dia rehefa eo miverina G miaraka amina basse na D. Ok. Dia eto misy accord anankitelo mifanesy. Ok, basse manao ohatran'izao. Ok, D majeur. Dia rehefa eo accord renversé. A miaraka amina basse na E. Ok, E C dièse E A. Ok, A miaraka amina basse na E. Dia rehefa eo D miaraka amina basse na F dièse. Ok, F dièse D, F dièse A. D miaraka amina basse na F dièse. Zay. Ok. Dia rehefa eo mijanona eo ihany ianao. G majeur. Ok, na ato ato. Zay tianao. Zany hoe G aloha. Ok. G D G B. Dia rehefa eo ny tanana droite afaka ajanonao ihany dia mibasse makato amin'ny E dia lasa E mineur 7. Ok. Na raha tianao le B ty ampiakaro aty koa. Zay tianao. Ok. Dia rehefa avy eo ny accord manaraka eto le version mora nataoko tamin'ny démony ampianarako fa rehefa eo asehoko anao koa inona ny tena tendren-jalahy. Fara zay tahotra A majeur. Ok. Fara zay tahotra E mineur 7 eo amin'ilay tahotra. Ok, efa hitantsika ty. Tahotra ve dia miverina A majeur. Ok. Fa tsy zay ny tendren-jalahy amin'ilay tena hira fa le izy tsy mety avavoakako tamin'ny démo dia nalaoko ny tsorina. Zao ny ataon'zareo amin'ny démo. Ok, iny A majeur, E A C dièse. Dia rehefa avy eo makato amin'ny D miaraka amina basse na A ianao. D F dièse A D. Zany dia miverina A majeur. Ok. Dia zay vao hoe tahotra. Ok. E mineur 7 dia makany amin'ny zany. Ok, iny E mineur 7 dia rehefa eo A miaraka amina basse na E dia miverina E mineur 7 dia zay vao hoe V A majeur. Ok. Nandramako imbetsaka le izy tamin'ilay démo dia tsy tavavoaka koa dia aloako tsy natao fa manjary moa ela be vao vita lira. Ok, zay na ato. Ok. Dia rehefa eo A majeur. Zaho tsy animba G majeur. Efa hitantsika daholo reto. Anao. Zay. Ok. Dia rehefa le fiverenana iny le refrain miverina indroa. Dia rehefa mamarana le refrain voalohany ianao manao G miaraka amina basse na A. Efa hitantsika koa ty. Ok.
A, D, G, B. De reveo ohatran'izao ny mélodie. Rehefa tapitra zany ty vao avy mitendry an'ity dia tonga dia manenjika an'ity G ty ianao, G, A, B, D. De reveo G, A, B aty ambony aty amin'ny octave aty. Dia miverina indray le fiverenana. Ok, fa misy ohatran'ny mélodie zay rehefa mamarana an'le hira izy rehefa any amin'ny outro raha tsy diso dia misy ohatran'ny manao ohatran'izao. D efa hitantsika ty, de reveo F dièse mineur. Efa hitantsika koa ty. De B mineur 7. Ok, zany de reveo de reveo de A G majeur de D majeur. Ok, avereny le partie an'iny vidéo iny raha ohatra ka sahirana ianao. De reveo misy ohatra mélodie kely zay alohan'ny amerenana an'le tonony voaloha dia manao ohatran'izao ny feony. Ok, iny F dièse E D A. Ok, ao anatin'ny gamme majeure ny D daholo zany, D majeur. Ok, dia midina octave ray ianao dia manao ohatran'izay koa. Zay. Ok, dia rehefa tapitra zay dia miverina indray le hira. Eny ary aloha fa dia mazotoa e.